Antaninandro, Ambondrona ary Faravohitra no nisantarana ny fametrahana takela-by na panneau de signalisation sy niplo. Ny analefahana ny fitoanana ny fifamoivoizana sy anokafana ny lalan'ny mpandeha tongotra eto an-drenivohitra no tanjona amin'izao hetsika izao. Mifaninan-dalana amin'ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna koa izany ary mitohy tamin'ny fanesorana ireo fiara rehetra miantsona amin'ny toerana tsy tokony antsonana, manamorona ny arabe ka manelingelina ny fifamoivoizana. Mitondra fanazavana momba izany ny mpanolontsaina teknika ny ben'ny tanàna Andriamatoa Landy Ravelson. Ao anatin'ny fanalefahana ny fifamoivoizana eto Antananarivo izay manatomboky ny tanàna Antananarivo nanomboka tamin'ny volana Jona lasa teo, dia ao anatin'ny fanatanterantsika izao ny fanalana ireo fiara izay maty any amoron-dalana sy ireo fiara izay miantsona amin'ny toerana izay tokony tsy ahafahana miantsona. Ka ao anatin'izay dia miezaka koa ny tanàna Antananarivo mamerina ny trottoir rehetra ho an'ny mpandeha tongotra sahala amin'ny assainissement ny tsena izay efa natomboka tamin'ity taona ity. Ao anatin'ny fanatanterahana izany dia mametraka ireo plo amin'ny toerana izay tsy ahafahana mijanona ny tanàna ary koa mametraka panneau de signalisation amin'ireo faritra izay tsy ahafahan'ny fiarakodia mijanona ihany koa. Izany rehetra izany dia natomboka ity amin'ny faritra Antaninandro, Ambondrona, Faravohitra mba hanaovana ny fampiarana voalohany ary mitohy manerana ny tanàna Antananarivo izany ezaka ho fanalefahana ny fiantsonana ny fiarakodia eto amin'ny tanàna izany.